Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha ampitso dia andro alatsinainy, andro zay nahazatra ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ny mifehy ary nanentanana ireo mpanaradia azy sy antsika mpino islam rehetra maneran-tany mba hanatanteraka zany fifehezana an-tsitrapo izany. Rehefa nanontaniana izy hoe inona no mety ho antony ifehezanao isaka ny alatsinainy io, dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallama hoe io no andro izay iakaran'ireo asa soa makany an-danitra any amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ka tiako zao eo am-panatanterahana ny fifehezana no tonga ireo anjely maka ny asa soako mitondra azy any an-danitra. Antsika raha teo ihany koa dia ato anatin'ny volana masina Rajab zay nanomboka androany ary mandritra ny iray volana izany. Volana masina ary volana manana manizy azy, ary anisan'ny sunna ihany koa ny mifehy imbetsaka mandritra ny volana masina satria mitombo 2, 3, 4 avoeny ny fahasoavana zay azontsika amin'izany. Ary antsika raha teo ihany koa 2 volana katroka alohan'ny hatongavana izany volana Ramadany izany, ka efa fanazara-tena ihany koa ho antsika raha mifehy matetitetika antsika mandra-pahatongan'izany volana Ramadany izany insha Allah. Noho izany repino islam zay afaka mifehy amintsika raha ampitso dia aoka izy hifehy an-tsitrapo sunna fa lehibe dia lehibe tokoa ny valisoa azony amin'izany. Raha sanatrika misy tambana eo aminao, tsy afaka mifehy zany ianao, dia aparitao betsaka ity video ity, so dia nisy nahita n'ity video nataonao partage ka nifehy dia ho azonao ihany koa ny valisoa ny fifehezana raha ampitso izany. Farany repino islam, rehefa mifehitsika raha ampitso dia miezaka manao asa soa iray. Mety mamaky Qur'any ianao, manao sola eny amin'ny moské tsy tapaka, mamoaka soadaka, mamoaka teny mamy ary manampy ny olona zay eo akaikinao. Fidio zay asa soa anankiray zay tsy dia fanaonao loatra dia ataovy raha ampitso sady mifehinao ary ao anatin'ny volana masina, fa ho hitanao lehibe dia lehibe ny valisoa azonao amin'izany. Aparitao betsaka any amin'ny olona ity video ity raha ohatra ka sitrakao izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.